Eny ary tompoko lasy tompoko vavy akafaliana reny tsy dia natokatranotsika amin'ity andron'ny alatsinainy fa 7 volana Jona ataona 7 arivo ity mazava azy moa fa etsika ara-panajahan-tena no iarahanao amin'ny tenako rehefa toy izao dia ara-paina manokana ihany koa isika rehetra eto Madagasikara ny ampitan-dranomasina manjotsy tapaka ny canal 201 zava-dehibe no resantsika amin'ity alina ity indrindra moa fa ireo resaka momba ny fanatanjahantena avy eto an-toerana sy ny avy any ampitan-dranomasina fa dia manasa anareo aloha anjo izany ho amin'ny hatrany farany. Resantsika voalohany manodidina ny aiady totondry izay nandrato lalao iraisam-pirenena Congo Brazzaville izy ireo manomboka amin'ny alarobia ho avy izao ity fananana ity fa tamin'ny 15 volana izy dia efa niala teto Madagasikara satria dia ilaina ihany koa mampafantatra ireny mpikatroka rehetrarehetra ao anatin'izay totondry izay fitomenadamo no misolo tenantsika ao anatin'izany 10 rovavy na metoky ihany koa izy ireo fa dia ary vonam-pirenena tanteraka tsara tsodrano ihany koa teny amin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena teny Ambojatovo izay teo ambany fiahian'ny ministra Ndriamoussa Sozanisy ary dia nitolorana vola ray tapitrisa ihany koa ireto atletatsika ireto ny fanampanazavana makasika izay no arahantsika. Iatrikady eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ny atotondry malagasy tao aorianan'izay fitotoana tsy niatrehan'izy ireo ny atotondry izay fitomenada no solotenantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao any Congo Brazzaville no anatanterahana izany ady zany ny 12 ka hatramin'ny 20 nyity volana ity nahazo tsodrano zava-mahery teny amin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izy ireo dia saky no milaza ankehitriny fa nanao niezaka tokoa ny ministera voalohany indrindra tamin'ny fametrahana n'ilay fédération malagasy ny atotondry tamin'ny taona 2012 tafapetraka somatsara indray ilay fédération zay fantatritsika fa nisy disadisany lehibe ary tsy nahafahana nanohy intsony na mpanao atotondry dia efa nisamboritaka inosy dia falahelo ihany tafapetraka somatsara ilay fédération ary dia eto moa dia mideranareo amin'ny rahalahy manokana indray satria nanao niezaka ianareo rehefa napetraka ministera nanampy nanao zay fomba rehetra ministera tafaverina n'izay fédération zay dia ankehitriny afaka andefa nyreto mpahay atotondrysika reto andray anjara amin'ny fiadenany tompon-dakany Afrika tsy tonga ho azy zany ekena fa nanampy be dehibe tokoa ny fanjakana nanampy be dehibe tokoa zahay fa tsy vitana irery io fa teo dia teo ihany koa niezaka nataonareo tao anivon'ny fédération zay mifameno mandrakariva niezaka ataontsika isorana anareo mirahalahy koa sy indrindra ianareo rehetra mpikambana anatin'ny comité exécutif ty fédération ty ary indrindra ianareo atleta izay manao ny ainareo tsy zavatra tokoa mifanomana tena amin'ny arovana ny vononam-pirenentsika amin'izay iatrehanareo ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika amin'ity taranja ady totondry ity zany koa dia ny anaran'ny filohan'ny republika Rajaonary Mapiano no itsofako rano anareo raha vita be aleo alasana ka hitondra avo tokoa ny faneva ny firenentsika any an-tany lavitra any ny faniriana moa dia efa tonga amin'izao tanjona izao ianareo dia tenaina fa hitondra medaly volamena raha fito ianareo no mandray anjara dia ny fanantenan'ny vahoaka malagasy rehetra dia hitondra medaly volamena fito ka dia mino izahay fa tsy anjara kilombian-doha ianareo mazava izay ny vokatra zany sisa no andrasana nyreto mpikatoka atotondry eto Madagasikara ireto tao aoriana izay fitotoana tsy nandraisantsika anjara izay araka izany dia nametoky ihany koa ny atleta fitomenada fa medaly volamena nody eto Madagasikara ao anatin'izay fiverenan'izy ireo eto izay. Fa ao anatin'izay sehatra raisam-pirenena izay hatrany asio telo any izay indray zao malaza amin'izao fotoana izao FIBA basket 3x3 izy ity izay miditra eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ty amin'ny faritra Afrika sy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ihany koa any Eropa any no misy ity fifananana ity izany hoe ametraka tontolo tsara indray ny fédération malagasy amin'izao fotoana izao anatin'izay basket asio telo any izay ndio fianotsika anatin'ity fanadidiny ity arany ny makasika izany. Manaraka ny fitsokan'ny rivotra iraisam-pirenena ihany koa Madagasikara ao anatin'ny basketball FIBA 3x3 izay lalaovin'olona telo izy ity araka izany efa nisy ny fifananana teny anivon'ny ligna Nalamanga
izay nitotosana tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ary andeha hamonjy any Mahajanga izy ireo. Manana solotena ihany koa tsika aty amin'ny faritra Afrika izay hiatrika sehatra lehibe araka izao azavany ny filohan'ny federasiona azy izao. Ao anatin'ny tanteraka moa zany tsara fantatra aloha ty taranja basket olona telo ty zany amin'izao fotoana izao dia anisan'ny taranja hoe ao anatin'ny programme ny fédération internationale mihitsy produbona ilay taranja ary voentsika tamin'ny herinandro teo zao ny fidirana io ao anatin'ny programme olympique amin'ny Tokyo, zany hoe tafiditra anatin'ny programme olympique zany ny basket lalao olona telo. Dika zany fa anisan'ny taranja vaovao toa amin'ny sehatra fanatanjahantena izy zany amin'ny lalao-baovana toereny. Zay no manosika ny FIBA zany amin'ilay fanohanana sy fampirisiana ny fédération nationale tsirairay aby fampirobona azy. Tsika moa tsy tara ao anatin'izany zany fa amin'ny diany faharoa zany zao ny championnat national 3-3 zay atao amin'ny herinandro ambonio, zay ny voaboatin'ny resakantsika androany. Mitohy anefa izy io fa tsy tapitra eo fa mitohy amin'ilay ataontsika hoe lalao ny équipe nationale mety amin'ny faritra fahafito mba hamoahana ny tompon-daka ny faritra fahafito any zone 7 zany any Mahajanga indray no atao izy io tournoi international zany ary zay afara amin'ny taonty zay tompon-daka eo dia lalao amin'ilay atao hoe afro basket 3-3 voalohany atao Afrika koa izy io atao any Togo. Manantena antsika eto Madagasikara fa mba tafavoaka ny Mahajanga zany équipe nationale tsika ary andray anjara amin'io afro basket voalohany io. Ny tombon-dany lalao 3-3 dia mba nanisany mpilalao fotsiny dia efa zava-dehibe satria mba vitsivitsy zany. Mpilalao efatra mety tsika andeha ho any Togo mba mety mba zakatsika zany raha oharina koa amin'ny lalao olodimy zany zay mpilalao roa mety. Faharoa azo lazaina koa fa mifanitsy amin'ilay qualité ny basketteur malagasy ny olona taranja 3-3 io hitantsika zany amin'ireny mpilalao antsika tompon-daka tamin'ny herintaona ireny fa manana ny fahaiza-manao tokoa malagasy amin'ny 3-3 ka dia manantena antsika fa mety mba anisan'ny sehatra vaovao ndray io ivelarantsika eto amin'ity sehatra ny basketball. Midika izay fa ny basket teny anivon'ny fokotany dia fa miditra tanteraka ty anatin'ny section sy ligue ary fédération ary miatrika sy misehatra fifaninanana anisan'ny goavana isika eto Madagasikara ao anatiny tony basket 3x3 izay ny ainga teny anivon'ny fokotany itony. Araka izany dia ny manaparika azy ireo manerana ny faritra 20 eto Madagasikara ny tanjon'ny fédération amin'ny ankehitriny. Ny vokatra ho an'ny fivoahantsika ao anatin'izay basket 3x3 zany no andrasana amin'izao fotoana izao. Fa eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay hatrany kosa dia ny makasika indray ny anivon'ny fédération ho an'ny taranja tenisy izy ity. Manana solotena isika eto Madagasikara 3 mirahalahy 2 mirahavavy hiaro vonam-pirenena eo amin'ny sehatra Afrika sy ny any Eropa ihany koa. Betsaka ny fanampina apetraka ny filohan'ny fédération amin'izao fotoana izao. Ny fanampana hazavana makasika ity diany ity no andeha rahantsika. Iroso amin'ny sehatra iraisam-pirenena ty amin'ny faritra Afrika i Madagasikara eo amin'ny taranja tenisy tao aoriana ny nahalany any rakotondrainy be Stéphane ho filohan'ny fédération ity taranja ity. Manana solotena itsika eto Madagasikara izavy izy ireo. Faly ny fédération malagasy tenisy mampafantatra atsika mpanaraka amin'ity taranja ity fa ny équipe nationale U14 lehilahy dia anainga amin'ny alatsinainy ho avy zao andray anjara amin'ny championnat d'Afrique any Tunis. Io championnat d'Afrique any Tunis io dia ahafahan'ny équipe malagasy mandray anjara amin'ny mondial zay mbola tsy fantatra ny fotoana sy toerana anaovana azy raha ohatra ka qualifié. Ny toerana ahafahana mandray anjara amin'ny mondial io zany dia ray ihany. Midika zany fa tsy maintsy mivoaka champion amin'ny fifaninana io zany équipe malagasy vao afaka mandray anjara amin'ny mondial. Fa mialohan'io championnat d'Afrique U14 io dia isy ny fifaninana na hoe tournoi grade 1, tournoi izay anisan'ny niveau tsara indrindra ao Tunis. Dia andray anjara amin'io tournoi grade 1 io zany Mitoko Ranaivo, Lanja Rakotojandrony,
dia Fentso Rasendra miaraka amin'ny Mialy sy Narindra Ranaivo ary koa Samprasy Rakotonabe. Mialy Narindra sy Samprasy moa zany dia anaingy avy ao Nairobi ho an'ny Tunisy. Toko Ranaivo anaingy avy any Casablanca ary izy mirahalahy teo i Fentso Rasendra sy Lanja Rakototsandriny dia anaingy avy eto Antananarivo tokonaina dia misy tokoa matoa mandefa azy ary araky ny lazain'izy mirahalahy teo efa fatany efa niétudiena somatsara ny fahaizana sy ny tanjaky ny mpifaninana amin'ny tena dia efa nisy ireo groupement niaraka tamin'ireo technicianina efa nisy ny asa efa nisy ny ketrika zany ketrika zay ho atao eny ambony kianja. Manana fahaiza-manao tokoa itsika eto amin'ity taranja tenisy ity raha sokady zandriny no asiana resaka manokana rehefa nametraka ny tontolo tsara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao mametraka izay pakady hoentina ho an'ny fampiroboroboana ny taranja tenisy izay ny filohan'ny fédération ary mitily ihany koa ireo tanketsa n'ity tenisy ity eto amintsika mba tsy homena amin'ta ao anatin'izay sehatra iraisam-pirenena izay sy ny fizaran'izy ireo ihany koa ao anatiny tony fananana nisan'ny goavany tony no tanjon'ny filohan'ny fédération amin'ny fampiroboroboana izany. Betsaka ny zavatra apetraka amin'izao fotoana izao fa ity aloha no atrehan'ireto tanorantsika ireto ao anatin'ny fananana iraisam-pirenena. Eo amin'ny Ayady Kosindray teny anivon'ny section Navaradrano amin'ny kickboxing izay mamita tanteraka ny fananana satria dia efa misokatra moa fananana amin'izao fotoana izao. Katikady misy 70 no naseho tao anatin'izany. Rindran-tsehatra Mateo Dera nataon'ny filohan'ny section Navaradrano ary tao anatin'izay ihany koa ity Avaradrano ity namoaka sanga maneran-tany tamin'ny fananana rehetra izay nisy amin'izao fotoana izao zareo mametraka sy mamolavola ireo tanketsa izany kickboxing izany. Ny fanampanazavana mahakasika izay. Atotosa omaly teny amin'ny kianjan'ny fofikiri teny lafy ny fananana tao anatin'ny kickboxing ho an'ny faritra Avaradrano mametraka fanamby lehibe amin'izao fotoana izao ny filohan'ny section Navaradrano satria dia atao anatin'ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-mifehy tamin'ny rindran-tsehatra rehetra ity filohan'ny section Navaradrano ity ary miakatra ihany koa ny avy teknikatsika amin'ny itony fananana itony. Moa zany fa ny club ao anivon'ny section Navaradrano misy sivy dia ny valo amin'ireo sivy ireo no tonga nandefa solotena. Dia ao anatin'ireo anankivalo ireo dia misy ankizy empolo zany no combattant nandray anjara zany hoe 30 combat zany no jerentsika androany. Ampandraisana anjara n'ilay ankizy amezana traikefa azy fa tsy hoe championnat ihany vao miakatra ringa ilay ankizy fa mba homena entraînement zarina hiakatra n'ilay ringa izy zay ny atopisian'ilay ouverture de saison tamin'izay fotoana. Dia tonga zany ity zao ny atao hoe tena championnat le fijeriko sy ny fomba fahitako natany amin'ny ouverture de saison na ny atao amin'ny championnat afaka mifampita tsara tsy eto anivon'ny section Nalamanga irery fa na eraky Madagasikara ary afaka mifampita tsara ny ekipan'ny section Navaradrano. Zay mihitsy no ezahana trandrahana porofon'izany nisina katrokadina minime zay hitantsika teo na katrokadiny cadet ary ihany koa ny junior satria reny le tena tanketsa mba handimby an'ireo efa zokony teo aloha. Raha ny fahitako an'eto moa zany zao dia manana tokony hanana solotena 30 izahay zao hiatrika ny liga. Ao aorian'ny liga indray zay vao hita hoe tokony ho firy ny anay Avaradrano satria zay maresy amin'ny liga no manao an'le tompon-daka nasionaly. Dia ao aorian'izay zany vao hita hoe firy ny ana Avaradrano amin'ny tompon-daka nasionaly. Fa ny tanjona sy ny zavatra hirariana aloha dia mba ireo 30 mivoaka avy eto mba ho tonga any amin'ny tompon-daka nasionaly daholo ary mba hisy solotena vao anatin'ireo 30 miala avy eto mba handeha ho an'ny Afrika tsy handeha fotsiny fa hitondra vokatra ho an'ny Madagasikara mihitsy. Ny tetsakilan'izay dia ny filoha lefitry ny Ligue Nalamanga izay tonga nanontrona an'izy ireo nametraka fa manana ny fahaiza-manao ny Ayady kickboxing eto amintsika ary mipetraka eo amin'izay larana voalohany izay raha ny taranja ho an'olo tokana no asiana resaka. Eto zay dia nanatrika ny championnat ny section Navaradrano dia afa-po tokoa zay avao amin'ny ligue fa tena mahafinaritra ny organisation araky ny efa hitany hoe miakatra koa ny niveau an'ny ankizy
dia isorana be deaibe ny président ny sectionny avaradrano fa tena mahavita zavatra izy tsara toanana nohatra zao ary tsara toizana tena antsika fa manaraka ny kickboxing foana ary tombo foana ny pakafisy mikatroka zavatra ohatr' zao zany dia mba hanetananay ny any amin'ny fédération hoe mba jerena zay madinika ty amin'ny ligue sy ny section fa tena miady rery zay indraindray raha nivokatra teo amin'ny fananana ho an'ity ayady kickboxing teny anivon'ny faritra avaradrano ity ho an'ny lasiny vavy latsaky ny 4 kilao lalaina avy amin'ny club an'ny RS nandavy mazava ny fitahina avy amin'ny club an'ny Kamsoa teo amin'ny latsaky ny 3 kilao Tony avy amin'ny RS dia nanilika ny safidy avy amin'ny CKBE teo amin'ny latsaky ny 17 kilao Nambintso Sekabams nandavy mazava ny Jenny Askad mahandry avy amin'ny CKBA nivoaka mazava nanolona ny tiavina avy amin'ny Kamsoa io ny avy amin'ny RS zay nifanatrika tamin'ny finaritra avy amin'ny CKBA niady n'izy miravavy ireto ary tsy nisy tombo sy ala fa dia nivoaka tamin'ny Adsala izay fahaiza manao eo amin'ny ity ayady kickboxing ity mipetraka zany ny avy teknika amin'izao fotoana izao fa teo amin'ny latsaky ny 17 kilao kosa indray Orlando avy amin'ny Sekabams dia nandava ny Ferdinand avy amin'ny CKBE Andy avy amin'ny Sekabams dia nivoaka nanolona ny Ezron avy amin'ny Askad ary ny teo amin'ny latsaky ny 17 kilao Tately avy amin'ny Askad dia nandresy mazava mamtina avy amin'ny Akabam tamin'ity fifananana ity araka izany ady 30 no niseho teto amin'ity fikry teto ilafy ity midika izay fa manana ny fahaiza-manao avokoa ny faritra rehetra misy eto Madagasikara raha ny ayady kickboxing no asiana resaka amin'izao fotoana izao fa eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety kosa indray ny fikambanana ho an'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena zay tsy manana filohany aloha nandritra ny fotoana maro amin'izao fotoana izao misokatra ny fisoratana anara manomboka amin'ity anio ity hatramin'ny 7 volana Jolay izay maniry ny ikendry izany filohan'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena izany ary dia mahatratratra any amin'ny 70 mahery aloha hatreto ireo ny soratra anarana ary ireo ihany koa no mety hifidy ao anatiny izay ametrahana ny filohan'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena izay andeo fianoantsika ao anatin'ity fanadidina ity ary makasika izany efatry ny elany nisy ny fikambanana ho an'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena amin'izao fotoana izao tsy manana izay filoha hitantana sy hitarika azy ireo ao anatin'ny fifanakalozana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy eto anatiny ny mpanao gazety ara-panatanjahantena everina fa hiverina ao anatin' izay fametrahana ny filoha sy ny rafi-pitantanana rehetra misy izay ny mpikirakira ny mpanao gazety ara-panatanjahantena eto Madagasikara fantatra fa manomboka amin'ity datiny anio ity hatramin'ny 7 volana Jolay avy izao ny fandrotrahana ny atotataratasy rehetra zay maniry ikendry ny filoha izany AZSM eto Madagasikara izany tao anatin'izay dia nanoritsoritra ny mpikambana rehetra ao anatin'ny asa fanaovan-gazety fanaova ara-panatanjahantena ny tiana holazaina fa mahatratratra any amin'ny 70 mahery nisan'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena misy eto Madagasikara izay mitsinjara any anatin'ny fankatsary sy ny fahitalavitra misy 10 ny mpanao gazety any anivon'ny onjam-peo misy araky 80 ary ny gazety atsoratra izay misatra any amin'ny 7 ireo zany no ifidy ao anatin'izay filohan'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena misy eto Madagasikara izay mba ahafahantsika miroso amin'ny sehatra avoavo kokoa sy ny fanatanjahantena ao anatin'izay mpanao gazety ara-panatanjahantena izay fa ho an'ny tontolo ny fanatanjahantena anivon'ny ministera kosa indray ny Azo Imada izay nahazo fankatoavana teny anivon'ny fitondram-panjakana sy ny ministera marobe mandray anjara amin'izao fotoana izao niditra tamin'ny andro 5 tetsy amin'ny kianjan'ny Sainte Famille izy ireo ny fanampanazavana makasika ireny rehetra ireny no arahantsika satria dia misy ny vokatra izay vita tamin'ny faran'ny herinandro iny tamin'ireo karazam-panatanjahantena maro dia maro nitra tamin'ny andro 5 ny fanana taminatin'ny Azo Imada karazam-panatanjahantena maro no ataon'ny ministera misy eto Madagasikara ao anatiny tony fitezana ny mpiasam-panjakana itony be moa mandray anjara anatin'le compétition zay zany vona tanteraka le nisan'le fivandan-drano fotsiny hoe lasa ty amin'ny Sainte Famille terrain satria le mamasina le fampiasana isaka savoty zany isan'le
le fety-pirenena io dia misy fanovana kely fa après fety miverina rimamasina le compétition hatreto tsisy olana fa mitombana ny ministère mandray anatin'le compétition na ny basket na ny foot na ny pétanque na ny compétition rehetra izay misy anatin'ny azony madazany mandeha foana. Raha nivokatra teo amin'ny jeune DDPE niondrika teo anatrehan'ny mesupres tamin'ny isa 970 ho an'ny jeune be kosindray ny santé nanilika ny MIDSP tamin'ny isa 270 ho an'ny jeune C ny UA nampitondra mavesatra ny APMF tamin'ny isa 270 ny trésor kosa dia nantavo ny MEF tamin'ny isa 7 no 3 M2 pat nandresy ny FOP tamin'ny isa 20 ary ny douane dia resy ny RTS tamin'ny isa 9 no 12 ny adeniady ny feona teo amin'ny AN sy ny MPP SPF satria dia tamin'ny isa etety ny nivoany ty fara no mpandresy tamin'ny isa 10 no 4 teo amin'ny lehilahy kosa indray ny santé dia nandresy ny MFB tamin'ny isa 9 no 4 ho an'ny lehilahy tao anatin'ny sokajy be justice nanilika ny INFA tamin'ny isa 4 no 90 ny vétéran B ho an'ny MFB dia etety ny nivoany izy ireo mpandresy tamin'ny mesupes tamin'ny isa 13 no 20 ho an'ny sokajy B tao anatin'ny trésor ny voko mpandresy nanolona ny MSP tamin'ny isa 7 no 430 ho an'ny tanora kosa ny DMSP nanilika ny MEN tamin'ny isa 9 no 20 ary ny DMP MP dia lavon'ny MRSP tamin'ny isa 50 no 420 izay makasika ny basketball sy ny volleyball fa ho an'ny taranja tennis kosa indray ho an'ny vétéran homme Rakotovao Justin nandresy ny Andrea Mamonjy tamin'ny isa 7 no 3 Livatina Randriana Toavina nanilika ny Rakotoary Vony tamin'ny isa 7 no 2 teo amin'ny vehivavy Ramavaroso Ambintso nandresy ny Andriana Arvony Mio ary ny teo amin'ny par équipe ny voko mpandresy ny DZT nanolona ny M2 pat atao anatin'izay fifaninanana ho an'ny andian'ny fahadimy izay itoeraka izany ny fifaninanana amin'ny andro fahaenina amin'ny farany herinandro avy izao ny kianja tsy miova izay efa fantatry ny mpilalao tsirairay ny toerana izay anaovan'izy ireo ny fifaninanana ao anatin'ny itony fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana itony. Fa eo amin'ny tontolo ny azakazaka familiana fiarakodia kosa indray ny asaky manontina olazaina nandritry ny atelona nanaovana azy ity ireo sanga ny tao anatin'izany moa dia mametraka hatrany ny fahaiza-manao amin'ny itony fifaninanana anisan'ny goavana itony ary dia voafiantsika aloha hatreto izany familiana fiarakodia izany ny fanampanazavana miaraka amin'ny ankinkoloro no amenoantsika ny fanadiadiana. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy teny Ambohimboangy ny ralia Sakama 7 izay nokarakarain'ny klub Sakama ary naharitra 3 andro izany. Dingana faharoa amin'ity taona ity ho an'ny sokajy rally izay nahavory mpifanina 30 teny ampiandohana 5 amin'ny maharaly azy dia maro ireo ny alandana. Raha lasa ny Loma Silika ny amboara tamin'ilay dingana voalohany dia tsy namelany indrianja sy fanja avy amin'ny klub Sakama nitondra Subaru Impreza N12B raha tsy azon'izy mivady ny fandresena tamin'ity dingana faharoa ity izay nibatan'izy ireo ny amboara teo amin'ny filarana amin'ny ankapobeny ny sokajy mixte ary ihany koa ny sokajy N4. Ray ora sy 7 minitra sy 12 sekondra no namezan'izy ireo ny spesial 410 ny faritana ny faninanana 12 sekondra nanaraka ireto ekipage Subaru ireto teo amin'ny larana faharoa dia ekipage tandem FMMS Masia Sakama i Gérard Lovella sy Mahentsa nitondra Mitsubishi Evo 9 N4 izay nilahatra teo amin'ny larana faharoan'ny N4 ary mpanamory Subaru M12 4 motrice no nanakatona ny podium ralia Sakama 7 Itainas Bovola club Sakama izy mivady ireto no teo amin'ny larana faharoan'ny sokajy mixte ary voalohany kosa sy ny batany amboaran'ny sokajy M12 4 motrice ray mitra sy 12 sekondra no ekara nisy azy ireo tamin'ry Lovella. Nafana ihany koa ny fedinany lohany teo amin'ny sokajy 2 motrice ny ediny sitraka M11 sy Dany M10 ny lohany 5 anjarany Dany Sierge avy amin'ny club Azatana nitondra Citroën Saxo Cool TVFM ny nandresy tamin'ity sokajy ity izay nibatan'izy ireo ny amboara teo amin'ny 2 motrice ny sokajy M10 tany amin'ny larana fahenina filarana amin'ny ankapobeny no nisy azy ireo raha isitraka Enlesa sy Rado avy eo amin'ny club FMMSA nitondra Renault Clio RS M11 no deuxième temps ny 2 motrice izay nibatany amboaran'ny M11 ary fidinera avy amin'ny club Sakama nitondra Clio RS M11 ihany koa no teo amin'ny larana fahatelon'ny 2 motrice izay faharoan'ny M11. Ny alarobia amin'ny sivy ora sasany alina izao no anarahanao ny antsipriny makasika iny ralia Sakama 7 iny ao anaty Mekamagy.
atretonay tompoko lasy tompoko vavy no fiarahanao tamiko tamin'nyty aliny alatsinainy ity antenexional fa mbola tsisy natory isika rehetra rehetratry ny torimaso moa dia irarina soa hita izay torimaso mamy izay makasitraka indrindra ny iaja sizina raha petafika sy jimina pitany sarotra feo vatana zany tokatrantsika tany tsy adino ihany koa mipampiakanjo ny sport mbola izy isika rehetra ihany koa tao anatin'izay hetrika raha-panatanjahantena izay aza tonona ny fandaratsika amin'ny heriny anio ao anatin'ny fety-pirenena fa mbola misy ihany koa izay fandaratsika izay mametraka ny samy tsara ary tompoko lasy tompoko vavy